tolom-baovao afatanteraka kosa indray mazava ho azy efa hiatrika ny fanadinam-panjakana samy hafa ireo hifaninana ho mpiasam-panjakana zany ny avy ao anivon'ny KS manana ny tolotra sahaza ho amin'izany ary afaka manampy amin'ny rehetra ho an'ireo mpanomana ny fanadinana hidirana ho mpiasam-panjakana. Ny polisy moa zany dia amin'ny 15 sy 20 ny volana novambra izao ny fanadinana hidirana ho polisy. Tsara marina fa dimanjato zany nisan'ireo izay hanao agent ary zato nisan'ireo izay hanao inspecteur, 30 nisan'ireo izay hanao officier ary 20 nisan'ireo izay hanao commissaire. Ny diplôme ho an'ny agent moa zany dia BPCR, ny diplôme manao ho an'ny inspecteur dia bac ary ny officier bac plus 2 ary ny commissaire bac plus 4. Taona moa zany dia ny ho an'ny agent manokana 21 à 30 ans, ny inspecteur 21 à 35 ans, ny officier 21 à 40 ans, dia ny commissaire 21 à 40 ans. Misy ireo fanadinam-panjakan'ireo fahatoato zany dia manomana fidirana vaovao ny KS dia ny 19 ny volana aogositra izao zany ny fidirana vaovao ho an'ireo izay section manaraka ireo zany ho an'ny polisy zany dia misy an'izay fidirana 19 ny volana aogositra. Manarak'izay moa zany dia ho an'ireo izay hiditra ho greffier ihany koa satria ny greffier moa zany dia niemitra ny 1 ny volana oktobra izao. Dia misy koa moa zany ho an'ireo izay mbola tsy nanatitra dossier, mbola afaka manatra dossier izy ireo zany hatramin'ny 15 ny volana septambra izao. Ka ho antsika rehetra izay mbola hanomana an'io fanadinana io zany dia miantso antsika rehetra ny KS mba hanomana an'izy io moa zany satria misy fanomanana vaovao indray ho an'ireo section ireo dia ny 19 ny volana aogositra izao. Ho an'ireo izay hanao ACMIL ihany koa na ny PIA na hoe peloton interarme dia misy ihany koa moa zany fanofanana an'ireo zany ny 19 ny volana aogositra izao. Ny ACMIL zany dia ny PIA dia ho antsika rehetra izay hanomana ho polisy ihany koa zany na inspecteur na officier na commissaire dia efa misy ihany koa zany fanomanana an'ireo ary ireo ihany koa izay hanao ho greffier.